rehetra tonga raha-potoana tonga tamin'ny fotoana ny fanomezana tsy nanaraka ny fomba malagasy zay tiako saloha tsy tenenika tsy hita zay maharatsy azy fa ho hitantsika eo izy ahoana ny fandehany ity a dia satria nareo ny tonga voalohany eto dia nareo zany misitraka n'ity tantara kely ho tantaraiko anareo ity fa ny ambony a mety any tenatenany any izy vao maharaka androany a raha ho an'izay tsy nahita fisy fa tonga eto fotsiny satria zay nefa nazatra azy hoe GMMB rehefa sabotsy voalohany a dia iresaka momba ny fotoangasitsika dia ny anomboako anazy etiko manofinofo kely tsika rehetrarehetra mipetraka eto dia ohatr'izao ny fandehan'ny tantara ahoana moa raha ajanona zany ny fivelomanao a dia proposeko an'ity ianao hoe omena 1440 € isan'andro a tsy ataoko ariary io a tsy ataoko ariary io kely bilitykekely hoe mivelona amin'ny arivo ariary isan'andro zany mety manahira na tsy mahazo varaikapoka akory zany fa euro izy amin'izay nareo sao dia motive kokoa dia isan'andro zao ny condition sy fepetra zany ny azahoana n'ity zavatra ity condition voalohany a izy io tsy azo angonina zany io vola io fa taperinao androany 1440 € a dia zay tsy laninao a dia averina ty amiko raha pitso maraina indray ianao a meko 1440 € ohatr'izay foana hatranatrany a izy io koa zany tsy azo anaovanao investissement hoe andeha metra-bola ary a dia miteraka zanany iny a sitrany hoe mitombo vola azoko tsy mety tsy azo atao an'izay fa io 1440 isan'andro fotsiny ny azonao ataoko hoe fotsiny ve zany fa raha vadika vola gasy io mety tsy fotsiny izy tsika ahoana iza ny falina mahazo an'izay zavatra izay mba sy angatanana kely fotsiny hoe tsy manino atsangano ny tananao raha faly ianao mahazo an'izay 1440 € isan'andro falitsika mino fa misy projet nga mba ho atsainao izo raha mahazo an'io ataoko an'izao ataoko an'izao ataoko an'izao fa hoana raha teneniko anao hoe anananao io vola io mino ve anao tsy mino a tsy mino anao zany efa miteny hoe efa nanantsika io vola io raha ohatra ka miteny an'ity fomba fiteny zay tsitry zay maharatsy azy ity hoe time is money mety manontany tena re ina mahatonga le 1440 € fa maninona an'izay fa maninona tsy miboriborina 1000 na 1500 mety misy mahazo ve tsika nazahoana ny calcul io dia 60 minutes ampitombona 24 satria zay dia zay no mahazo an'ny mahazo 1440 € satria ao anatin'ny ray andro misy 24 heures ao anatin'ny heure anankiray misy 60 minutes dia rehefa ampitombony ireo dia mahazo an'le 1440 € ianao dia raha mijanona amin'ity principe ity tsika hoe time is money le temps c'est de l'argent io fotoana ananatsika io dia vola mandehandeha io zavatra io dia mitombon'izay zavatra izay fa za mbola miteny zavatra lavidavitra kokoa noho itsika dia miteny aho hoe non time c'est pas money fotsiny fa time c'est la vie time is la vie rehefa mandinika tsika dia ny fotoana iainantsika eto an-tany dia mesurena amin'ny zay io fotoana io a 70 taona ianao miaina eto zao 50 taona ianao zany zao 50 taona sisany ambony dia fotoana zay ary io zany ny fiainanao ny fehitra ny fiainanao ny antony hitenenana n'ity zavatra ity dia zay ny mahatonga ny time atsika androany mametraka amin'ny mahazava-dehibe ny time atsika androany hoe andao jerena ny fomba figerentsika ny fotoana io e fomba fijerintsika ny fotoana io e fomba fahitantsika ny fotoana io fomba fikarakaratsika ny fotoana nomen'Andriamanitra atsika dia ahoana ny filazan'ny baiboly raha iresaka zany tsika androany natsoina hoe fitongasy fomba fijery malagasy ny fotoana dia sanatria velively ka hiteny hoe ny gasy ireo dia tsy avotra mihitsy ny rehefa miresaka hoe vita gasy dia tsisy dikany tsy teny an'izany androany ary tsy hanaratsy hoe fomba gasy io dia tsy mety fa kosa amin'ny maha GMMB atsika eto gasy mahay mamaky baiboly dia tsy maintsy hijeryntsika hoe inona ao anatin'io fomba fijerin'ny malagasy ny fotoana io ny fomba fijerinao ny fotoana io no mifanaraka amin'ny baiboly ary inona ny tsy mifanaraka amin'izay dia izay no aritsika
zay zany tena tanjony ty androany ty a ka alohan'ny tenenana hoe ratsy ve ny fotoangasy sa tsy ratsy a dia tsy maintsy jerentsika amin'ny atsipriany ezahana mivoaka arak'izay zany le izy a izay nitondrantsika azy ijery ny fomba fijery ny fotoana amin'ny akapobe moatsika dia misy karazana anankitelo izy anankitelo ngezabe a ataoko amin'ny teny frantsay satria tsy misy teny gasy mahalaza an'io fa zay ny nanaovan'ny mpandinika anazy tsy inona dia io ny mahandrafitra n'le fijery kokoa ao anatin'izay fa mety afaka ataontsika ihany traduction fomba fijery ny fotoana fa ataoko amin'ny teny frantsay izy zany eto hoe ny conception du temps misy karazany telo izy ny voalohany dia ty cyclique ty ho hitantsika eo izy en détail rehefa avy eo fa teneniko anareo fotsiny hoe misy an'ireo karazana fomba fijery ny fotoana ireo ananany olona tsirairay avy reo telo reo ananantsika daholy fa misy raha amin'ireo tsindritsika kokoa izy dia jerentsika ny amin'ny malagasy hoe fa inona ny amin'ny malagasy ny tsindriny kokoa sy zava-dehibe kokoa aminazy dia ny faharoa conception du temps événementiel zany mifantoka amina événement ary fahatelo farany conception du temps linéaire jerentsika izy ao anatin'io zavatra io aza taitrinareo fa ho avy ihany ny explication rehefa avy eo ao anatin'izay zany dia nitapo amin'ny voalohany zany izahara azy eto a dia tahaka izao ny drafitra ho arahantsika ao anatin'ity voalohany hijeritsika ny fotoana sy ny kolotsaina malagasy teto zany sahirakirana kely tamin'ny nianatra lesona malagasy taminy mbola kely taminy mbola nianatra tany amin'ny lycée fa zao satria mampianatra gasy mamaky baiboly dia tsy maintsy miverina lesona indray dia ampatsiahintsika karazana lesona vitsivitsy kely ny amin'ny malagasy tsika zany ao anatin'io ny fotoana sy ny kolotsaina malagasy ny faharoa jery ny conception du temps malagasy tsika aiza ho aiza amin'le anankitelo ny tany saiko teo misy atsika malagasy amin'ny akapobeny fahatelo hijery ndray tsika ny conception du temps linéaire mety efa azoazonareo an-tsaina hoe maninona miavaka eto le linéaire dia ho hitantsika eo izy ary ny farany amin'ny malagasy mamaky baiboly atsika averiko foana ihany dia tsy maintsy apartiran'ny zavatra voalaza amin'ny baiboly ny jerentsika hoe inona mety inona ny tsy mety inona ny raisina dia inona ny tsy raisina inona ny ainako amin'ity fiainako ity dia inona zany le etiko ambavaka esoron'ny tompo amiko satria tsy araky ny sitrapony ao tsika ndahoary raikitra zany tia voalohany tonga dia anomboantsika anazy ny fotoana sy ny kolotsaina malagasy dia tahaka ny mahazatra tombontsika amin'ny famaritana izay zavatra zay afahantsika miditra tsara ao anaty contexte averiko kely ny sitomako an'ity zany tsy hoe za manao recherche personnel any fotsiny dia fomba fijeriko ny jereko an'ity fa misy an'tenynyity rangahy anankiray ty oy vindal tsy haiko na zany ve ny tena fanomona anazy fa elako tsinra ohatra ka zay na tsy zay dia nanoratra article anankiray izy ny atsona hoe ty quand le futur vient par derrière article momba ny fijeriny malagasy ny fotoana io rangahy io dia anthropologue social dia miresaka ny communication interculturelle koa izy teraka teto Madagasikara io raha zoky io na dia norvégiana ary izy fa teraka teto izy dia zay no mahatonga anazy nanao recherche lalindalina momba ny fotoana io dikan'izany mifototra bebe kokoa amin'ny recherche nataon'ity efa expert ty zany ao anatin'ny fijerenan'ity fotoana sy ny kolotsaina malagasy ty donc raha miteny zany dia mitatitra n'izay nylazaina eto miampy an'izay nianarako koa mamalagasy anazy nianarako tany ampianarana dia zay no jerentsika fakafaka atsika satria ny faritra niesan'io rangahy io dia tany amin'ny faritra vakinakaratra tany tsy tety merina fa tany vakinakaratra kokoa izy fa na dia zany ary misy ifandraisana kaiky be mihitsy io amin'ny fomba fahitantsika sy fijeritsika ny fotoana fa maritana hoe ananomboako azy dia ho an'ny malagasy inona natao hoe fotoana io ny zavatra mora ny fotoana dia mety hoe ora zany hoe ora zay fotoana amin'ny firy zao amin'ny sififefany fotoana zay mety hoe faharetam-potoana amin'ny firatra amin'ny firy ka ty zavatra ty no mitranga amin'ny sivatra amin'ny 12 tsika eto zay ny fotoanany gasy mamaky baiboly androany asabotsy zay zany fotoana fa misy koa fionan'ny olona afaka raisina zay andeha hifanao fotoana amin'ny anina aloha za miona tsy lera no calculena amin'iny zavatra iny fa enao le miona amin'le olona any zany ny fahitan'ny définition rehefa miresaka fotoana ny malagasy dia miodikodina ao amin'ireo amin'ny akapobeny fa hiresaka ihany tsika ny karazana
voambolana ampiasain'ny malagasy rehefa miresaka fotoana izy dia zara telo ny lasa rehefa mijerytsika ny lasa rehefa mitentsika zavatra tany aloha passé dia io taloha na teo aloha raha amin'ny fijery espace zany hoe ny espace misy ana eto dia ny teo aloha dia zavatra eo alohako zany zay ny lasa eo aloha io soratra eo ny ankehitriny io moa zany haitsika androany anio zao ny oavy ao arina espace io resaka ato arinako ato zany ny oavy ny lasa eto alohako fa jerentsika fa misy zavatra ngeza be finosin'izany zavatra zany dia reto razoky anankiroa reto no nahita an'ilay izy tsy tena miresaka direct amin'ny kolotsaina malagasy izy fa namoaka n'ity boky ity hoe métaphores we live by zany hoe le métaphore dans la vie quotidienne misy zany hevitra abstrait hevitra narena ny azo ilazana azy hoe tsy hita maso tahaka ny fotoana tsy hitatsika maso ny fotoana tahaka ny fihetsem-po tsy tena zavatra iainanao anaty tahaka ny inona ihany koa ny fifandraisana tsy tena zavatra concret be loatra zany zavatra zany nefa mila asiana mo miaraka amin'le izy mila asiana teny miaraka amin'izay zavatra dia hoana ny fomba fampiasan'ny malagasy anazy dia tsy maintsy mampiasa sary amin'ny zavatra hitany maso izy dia zay ny nangalana n'ity métaphore ity zany hoe hanambarana an'izay zany misy hevitra any amin'ny aparahatoky ny malagasy any finosan'izay interprétena n'io fotoana io zay ny ivoan'le teny hoe eo aloha sy ivoan'le teny hoe ao arinanao io zavatra io dikan'izany zava-dehibe ny fianarana n'iny voambolana iny satria fony zavatra ngezabe ao ambadik'izay tezina voakan'izy roa lahy teo izay hoe io tsy kisarisary fotsiny tenitenenina fotsiny aloha sy arina misy hevitra finosiny ao ambadiky ny eo aloha sy ny ao arina dia zay no natonga ny ovinidalina ny teny hoe ny passé any malagasy ozy izy dia tafiditra ao anatin'ny présent any any satria maninona satria ny lasa sy anio reo ihany ny hita malagasy nareo zao ny hitako eo zao nareo ny fantatro zao no hitako ary ny lasa teo aloha teo tamin'ny fotoana tamin'ny valo tamin'ny fito tamin'ny enina présent koa tamin'izay fotoana izay ary hitako io ny ainako io zavatra io ary fantatra io sura hoe zao no nataoko tamin'ny lasa teo reo ny zavatra fantako dia reo zany le zavatra tena mitranga tamin'ny fiainako dia reo ny eo alohako reo no hitako zay mahatonga anazy hoe ny taloha reo ny alohako tsinona reo ny hitako ao anatin'izay lasa zany ho anazy dia fandraisina akaiky amin'ny ankehitriny mihitsy satria ny ankehitriny ny zavatra iainako koa ny zavatra hitako sy ny zavatra fantako nitranga teo amin'ny fiainako dikan'izany zany ny passé amin'ny malagasy dia reo le hita ny ainana fantatra fa ohatr'izay ihany koa ny présent ny anio reo ny ainany sy hitany sy fantany inona mivokatr''izay zany rehefa zay le izy rehefa nandinika zany le mpandinika hoe ohatr'izay nke ny fomba fijery malagasy ny lasa sy ny ankehitriny dia misy vokany amin'ny fiainana andavanandro zany satria zay no mahatonga antsika lasa manome fahefana kokoa ny zoky ny fahefana kokoa ny taolo satria reo ny fantatsika reo nefa niaina zavatra teo alohantsika reo nefa expérimenté dia moramora kokoa amin'ny malagasy ny mametraka rafitra amin'ny fiarahamonina mihitsy ny hoe ty zoky ajaiko ianao satria ianao efa nahita lavitra bebe kokoa no za teo amin'ny fahaterahako azy jusqu'à zao ny hitako fa ianao teo aloha teo mbola nahita fotoana lavidavitra kokoa tao alohan'iny donc expérimenté ianao dia mametraka an'izay fa tafiditra ao anatin'io koa zany ny fangaro any culture animiste zany hoe tsika le mivavaka amin'ny razana sy ny fomba fivavahantsika teo aloha tafiditra ao anatin'izay ihany koa mahatonga ny vokany manaraka na dia maty ary reo zany reo taolo teo aloha reo dia mbola misy fiatraikany amin'ny fiainantsika ihany ny zavatra ambarany tamintsika ny afatra tiany ampitaina dia misy fiatraikany amin'ny malagasy zay mahatonga malagasy miteny rehefa mamango hoe araky ny fomba zay tsy hita zay maharatsy azy zay ny fomba tsika teo aloha dia tohizantsika fotsiny izy tsy hita zay maharatsy azy satria efa niainany teo aloha fa nisy fahendrena nampitaina manaiky an'izay fahefan'izay fotsiny ianao dia milamina fiainana ary io ny antsoina hoe conception linéaire zany hoe mahitsy any fa miverina inversé
zany hoe malagasy zany rehefa mandeha ao anatin'ny fotoana dia mitorona tsika avy amin'izay zany le fozahorana hoe tsy fantatra tsy teny an'izany inona ny mahatonga an'izany malagasy mijery ohatr'izao ny lasany azy ny tena banjiny satria io ny fatany sy nitany ny ao aoriana tsy zay mahalala an'izany fa aloha ho avy zay ho avy dia tsika tia mifantatritsika dia mandeha ny fotoana dia zay ny fandehan'ny zavatra io mijery mitodika zany tsika zany tsy mijery no avy hoe io no avy dia atrehantsika zay mandeha any fa tsika aleotsika mitodika ty amin'ny lasa foana aloha dia mandeha ny fotoana dia tsika miembotra fa mandroso aloha dia tsy maninona fa makany amin'ilay direction fa na dia miembotra ary ny direction fotsiny zany mahasamihafa kely an'ilay izy ao anatin'izay ohatranao nandray zany raha zay ny lasa sy ny ankehitriny dia ohatranao na no avy malagasy zany tsy tena mahita an'le long terme loatra fa ny futur proche kokoa fampiasan'ny malagasy rehefa miresaka ho avy izy ozy izy ty mpanoratra anankiray ty Bourdieu l'horizon du présent perçu zany hoe ny horizon zany rehefa mijery ianao satria boribory ny tany engane mba mino an'izay daholo tsika aloha hatreto boribory ny tany dia misy horizon le hitantsika etsy dia zay hita amin'ny mason'ny malagasy any zay no aviny zay farantakany hitany zay no aviny ny ohatran'izay aleo anjanahary satria zay io zany samihafa be amin'ny futur io satria tsy futur tena futur any amin'le ho avy mihitsiny io fa futur proche zay akaiky sy hita amin'ny maso satria ianao mitorona dia rehefa hoe mijery ny ao aoriana dia mitodika ohatr'izao dia zay hitanao amin'le mitodika ihany ny eritreretin'ny sainao fa tsy hitodika lavitra be sy hijery ny any ariana any fa eto aloha le sur eto aloha mahita hoe ay misy an'ity ao misy lavaka etsy raha miembotra lavitra be dia menjery etsy ohatrohatr'izay ny sarisarin'le futurany malagasy zany dia zay rehefa miteny zany eto hoe malagasy aloha tsika fanamarinana kely tsy hoe malagasy dia tafiditra daholo tsika fa fomba fijery amin'ny akapobeany io mety misy sasany amintsika tsy ohatr'izay mety misy sasany amintsika ohatr'izay rehefa miresaka eto dia ataontsika hoe fomba fisainany gasy teo aloha gasy traditionnel zany ty zavatra resahako ty possible tafiditra ao anatin'izay ianao possible tsy tafiditra ao anatin'izay ianao aza avake ihany mahatonga an'izany fa raiso aloha hoe malagasy dia tsika rehetrarehetra aloha samy concerné ao anatin'ny fomba fijery io no avy zany no anazy dia mitovitovy kely amin'ny anio ihany satria arak'le niteneniko teo le zavatra hitany rehefa avy eo fatany inona ny sakafo rehefa avy eo zany kosa aloha sur futur proche zany inona ny mety programme arariva zany sur rapitso mety afa-keritreretina ihany hoe dia iangontsika rehetrarehetra hoe rapitso fa ny amin'ny latsinainy aloha ny latsinainy hitany azy any ndray tsika mahita sy miaina an'izay omeny latsinainy atsika eo amin'ny fotoana eo dia rehefa résumena zany izy dia mampiasa an'ity teny français ty aho hoe on ne voit que le futur au bout du nez zay hitantsika atao akaikikety any eo ny futur atsika tsy zay zavatra tsy hay aleo any fa zay zavatra hay sy tsy maintsy hitranga ihany zay ny calculetsika eo ihany ny calculany malagasy ao anatin'ny zay zavatra zay no avy long terme zany dia tsy misy mahalala tsy misy asa saina amin'izany fa velao avy zay ho avy fotsiny dia zay tapitra treo iny zavatra iny inona mivokany amin'ny fiainana malagasy amin'ny akapobeany dia voalohany miandro ny kajiny malagasy ny fotoana ho avy izy zany tsy miteny hoe afaka zao taona fa afaka zao taona fa afaka zao andro dia tafiditra ao anatin'izay ty fomba fiteny malagasy ty aleo maty androany toy izay maty rapitso raha hiteny ihany reto tsy alova hoe aleo maty amin'ny afaka 5 taona toy izay maty androany fa zay le fomba ficalcule vokatr'izay fisainana mikasika ny fotoana zay mikasika ny ho avy zay dia rapitso ny azy ny hitany dia aloha rapitso no le asurena hoe aleo maty rapitso toy izay maty anio eo zany le limitin'le ficalculetsika malagasy ny atsona hoe ho avy dia futur proche fotsiny izy amin'izay sarotra zany ho anazy maminavina hoe inona ny hitranga ao arianao inona ny zavatra rehefa tsy ainana io dia tsy misy io zay tsy miexiste tsy réel akory rehefa tsy iainana ohatra hoe raha tsy lany ny pile n'ity zay vao iazakazaka mibady anankiray irahako eto ndana lesy mividy pile ry
zay ny fomba fikalkulentsika an'le izy raha tsy mitranga ny problema tsisy mihetsika hitady solution fa ataoko eo mbola milamina zao tontolo zao a pas de problème zany ary tsisy miprevoir ninina hoe isy problème fa petrakitsika amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra de sava eo izy tsika rehefa mitranga ny problème zay vao atrehana ao anatin'izay de zay mihitsiny tsy haiko nareo manao an'izany fa amin'ny akamaroany fotoana misy fotoantsika tena manao an'izany tika ny malagasy zany hoe tafiditra ao anatin'le manaraka ny onjam-piainana zay mitranga eo de iainana zay le onjam-piainana manaraka ny miakatra mafinaritra zany de miara mifaly tsika misy problème ay de miara mitady solution indray tsika eo eo de onjany manaraka ny onjany iny eo a isika rehetra ao anatin'izay rehefa sendra mitampoka de samy manontany tena daholy de atao ahoana moa zany na tsika milavilefina hoe ka zay ariko atao ahoana moa manao zavatra tsy mora fa de milamina na eto tsika vao miara mitady solution hoe ay inona ny azo atao ry zareo a andeho akary andeho akatsy hitady vahaolana amin'izay zavatra mitranga